Fanompoam-Pivavahana eto amin'ny HOPEFY Radio. Avia, aoka sika iobo ho an'i Jehova, aoka sika hanao fefifaliana ho amin'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo anatrehana amin'ny fiderana isika, aoka hanao fefifaliana ho azy amin'ny firana isika. Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy. Iaraka hivavaka isika, ray masina tsara indrindra azy any an-danitra, anao hatrany ny dera sy ny fisandratana, ny voninahitra sy ny hery, satria efa anao hatramin'ny taloha indrindra zany ary anao mandrakizay. Tsy tafetra ny herinao ary tsy voasakana ny elanelana sy ny fotoana, koa dia manatre tompo amin'ny fahafenona naiza andrenesana an'izao afatra manokana sy onjam-peo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny foravoravo sy fiainao faliana tanteraka ary mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjo ny onjam-peo HOPEFY Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika Fanompoam-Pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienoinao ny fandaharantsika Fanompoam-Pivavahana izao fa andraisantsika ery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo aim-panahy sy zavatra maro isan-karazany izay ho ratovintsika amin'ity anio ity. Ka dia manasanao izay anjoy izany hatramin'ny farany. Anomboantsika an'izao fotoana izao ary dia ataontsika ny hira faraika amin'ny telopolo masina indrindra. You
manasantsika andray baibolitsika ka hanokatra izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 14:12. Asan'ny apôstôly toko voalohany 14:12. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo rehetra ireo ndray saina naharitra ny vavaka ambanin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahiny. Hotahinana izany teny izany ahasoantsika. Amen. Miaraka nondrika ny lohisitsika isika hivavaka. Andriamanitra mbola misaotra anao indray noho ity tombonandro vaovao izay mbola nomenao anay ity. Misaotra noho ity sabata ity Jesosy eo, sabata natao hitsaharana ho anay. Ary misaotra noho ny fiarovana izay nataonao ihany koa tamin'iny enemana iny. Ankehitriny izay Jesosy dia mangataka ny famindram-po, famelan-keloka avy aminao mba ho asarinao aminay tsirairay avy. Ary amin'ity andro an'ity dia raha eno ny teninao izahay dia mangataka amin'ny fananao masina mba hitoetra ty anatinay ary mba ahay andray ny teninao ane izahay, anovanay ane izany teninao izany. Kehitriny dia entinay manokana ambavaka ny mpanomponao izay mitondra ny teninao amin'ity andro an'ity, mangataka aminao mba ame anazy ny fananao masina mba ahafahany milaza ny tena avy aminao. Meteza ary ianao hiara-dalàna aminay mandritra izany tontolo andro izany. Zavavaka izany tononona sy angatahana amin'ny anaranao, sotray malalo. Amen. Ho fanomanana ny foam-panahintsika handray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay hoentin'ny mpanompony dia ny pasteur Ernest Andriamparatsoa izany, dia manasanao anaraka sy hiaino ity hira anankiray ity. Eo aminao no ametrahako ny fiainako ety, fa maro be ireo fandrika sy sakana mitady supatra nidiako any aminao tantanore razo ata zay no tonombavako karalay tananao maherino atsotranao deo afaka tokoa Tompo eny ianao toko miangaviko hitary dalana fa maro be refa kampanay misarikiay mitady andavo ay kanidiako any aminao tantanore razo atao zay no tonombavako karalay tananao maherino atsotranao
ry rahalasy anabavy malala ankafaliana trano no hitondrana ny fampahirezana sy ny afatra ho atsika mianakavy ao anatin'izao onjam-peo zao izay irariana mba hanjakan'ny herin'Andriamanitra ka anova hitondra hery sy fitahiana ho an'ny isa-tokantrano sy ho an'ny isam-batan'olona izay mandre an'izany afatra manokana izay fampizarantsika izany. Araka ny nambara dia ny boky ny asan'ny apôstôly no resantsika ary efa asan'ny apôstôly toko voalohany tapany faharoa amin'ny toroteny zany isika. Ny boky ny asan'ny apôstôly hoy tamin'ny farany dia mirakitra indrindra ny io toko voalohany io zany ny hoe lasa Jesosy dia anohy ny asa amin'izay zany ny apôstôly rehetra mbola variana nijery lanitra aza ny mpianatra vao nakarina mihitsy zany Jesosy ary tao anatin'izay no nisy anjely izay nanao hoe ry lehilahy Galileana maninona no variana mijery eto ianareo iny Jesosy zay napekarina ina de mbola ho avy indray teny fikasana lehibe momba ny fiavian'i Kristy izany rehetrarehetra izany ary lasa niverina nakany a Jerosalema ireo mpianatra reo ary rehefa aveo de nanambara izany zavatra rehetrarehetra efa hita sy fantatra izany nanerana ny toerana maro samihafa de nivory ny mpianatra zany eto amin'ny zay le tapany faharoa hoe misy tsy ambaratelo zay mifahombiazany reto mpianatra reto ry hava malala tamin'izay fotoana izay rehefa lasa Kristy dia eo amin'ny andininy fahaefatra amby folo no mitantara amintsika hoe inona ny fahombiazana ary hianatra fahombiazana be deabe secret vitsivitsy isika zany avy ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly io hoe inona ny secret nampahomby ny asa fitoriana filazantsara ny fitombona ara-panahy tena goavana teo amin'ny fiangonana voalohany. Teo amin'ny andininy fahaefatra amby folo de zao nivaky ny teny eto amin'ny anaran'i Jesosy ireo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy mariry an'i Jesosy ary ny rahalahy. Ny secret voalohany zany ry hava malala de ity le hoe reo rehetra ireo tsy hoe olona ray sy roa tsy olona vitsivitsy monja fa ireo rehetra ireo de inona ozy izy nataon'zareo ny ray saina io zany no zavatra voalohany hoe resaka firaisan-tsaina ry havana raha misy zavatra tena simbany satana indrindra de ity resaka momba ny firaisan-tsaina ity miezaka mamotika ny firaisan-tsainany ny olombelona mihitsy satana raha misy tokantrano de potehany firaisan-tsaina raha misy mpinamana potehany zay firaisan-tsaina izay misy mpiara-mivavaka potehany zay firaisan-tsaina izay anika de mizarazara sy potipotika ny zavatra rehetra ary zay raha teo moa natao hoe diabolos zay manisy elanelana amin'ny zavatra anankiroa mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ihany koa ny tena asan'ity satana ity de zay zany mahatonga ny hoe be de be isika rehefa miditra ao anatin'ny fiangonana dia natsoina avy amin'ny toerana maro samihafa isika avy any amin'ny kolotsaina samihafa volonkoditra samihafa fiteny fa natambatra ao amin'ny fiangonana de zao ny toe-tsaina zay hoentinao zany dia ny toe-tsaina hoe za de tsy mitovy amin'ny anina izy ihany koa tsy mitovy amiko ny fisainako zao ny tezana fa rehefa tonga ao de ny toe-tsain'ny Kristy zay voarakitra ao anatin'ny soratra masina toe-tsain'ny fanetretena toe-tsaina mikomprendre tsara toe-tsaina izay tsy mihevitra ny azy fa ny hafa mandrakariva toe-tsain'ny fanompona toe-tsain'ny fahazotoana hafanampo zany ny tokony ho hita ary miezaka mandrakariva ny anatratra ny tanjona eo aloha de ny fiainana mandrakizay zany ka zay zany no hoe ampiraisina daholo ny saitsika mianakava rehefa atao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny zavatra anankiray samihafa isika zay le unité dans la diversité raha misy zavatra sarotra indrindra eo ambony eto ambonin'ny tany ho an'ny mpitarika indrindra ho an'ny pastora ho an'ireo leader maro samihafa de mampiraisaina ny gropy anankiray isan-karazany daholo misy be tabataba kely misy olona mpivaниtika tsy matotra mihitsy misy olona zay
kamo misy olona tsy de be teny loatra isan-karazany zany ao anatiny io de zao hoe miray saina nefa de ohatr'izay ihany koa fanomezam-pahasoavana maro samihafa ny ao anatin'ny fiangonana fa tsy maintsy ampiraisina mba hanatratrarana tanjona anankiray de ohatr'izay mihitsy hoe ny mpianatra zany isan-karazany zareo jery daholo ny toetra mpianatra hafa mihitsy zany hoe raha ijery fotsiny tsika petera zany tena hafa mihitsy ny hafanampo ny vava lasa melo to de mikatsana sofin'olona zany ny petera zany dia izy tonga de malaky be amin'ny fitenenana de ohatr' zany ry Matthieu de efa fantatsika manahoana ry Jodas de manahoana ry John manahoana tadidinareo koa ve le natsoiny Jesosy hoe boany ery Jeso hoe tena zana baratra maninona raha latsahana varatra tindany reto rehefa tsy ihany de ohatr' zany misy olona mafana fo ry Thomas zany de mpiany ihany fiainana zany aloha de tsy mino mihitsy raha tsy mitehaka eo amin'ny tanany de olona ohatr' zany no ampiraisina saina fa mahafinaritra fa nalasa aza Jesosy Kristy dia izay zany ny afatra teto hoe ireo rehetra ireo ny ray saina zay aloha zany mila ampiraisina ny saintsika miraisa saina raha ao anatin'ny fiangonana ianao raha anatin'ny tokantrano anatin'ny fianakaviana anatina groupe de mila firaisa-tsaina de ina zatra faharoa naharitra ny vavaka manahoana ny fotoana ivavahantsika move ampy ny fotoana ivavahantsika move matetika ny ivavahantsika move efa kivy am'le vavaka sika efa tsy mivaly mihitsy mila maharitra mivavaka raha lasiana bavy malala mifaharetana mivavaka dia tena hoe any amin'ny tontolo ara-panahy mihitsy move vavaka fotsiny aiza ny fifadikanina fa reo mpianatra reo koa de nanao an'izany aiza ny fianarana ny tenin'Andriamanitra fa reo mpianatra reo koa de nanao an'izany zany rehetra zany angele tiana resahana am'le hoe maharitra mivavaka ry ava malala ka move isika tena tafiditra ao anatin'izay hoe maharitra mivavaka manahoana ny fréquence ny vavaka anao manahoana ny faharetany vavaka anao durée ny vavaka zay ataonao move vavaka maimaika move marina roa fa tsy anao lavareny indrindra fa rehefa eny mason'olona sy hoe vavaka pabe maso fa le hoe rehefa ianao reny move tena mifandray amin'ny Kristy mila zatra mivavaka move tsika tena ao anatin'le mivavaka aza mitsahatra na tsy mahazo mihitsy aza de mitaraina foana mandra-pizavatra mitranga amin'ny teny anglisy le push pray until something happen zany hoe tena manao vavaka maharitra sy amin'ny faharetana eo amin'io andiny ny 720 io ny vavaka ozy izy mba Maria sy reo vehivavy reny Jesosy ary ny rahalahiny tafiditra daholo ny fianakaviana ny ankonana manontolo misy altara mpianakaviana ve zany ane lesona avy amin'io daholo tsy hoe vakina fotsiny le izy fa inona pratika an'izany eo amin'ny fiainantsika ao anatin'izao contexte amin'ny samboaravoara sy ny famoivoy sy tena hoe busy be ny olona occupé amin'ny zavatra maro samihafa ao tsara ve ny fiainam-bavaka ny fiangonana fiainam-bavaka ny zanak'Andriamanitra isam-batan'olona moa zany fa ilay fiangonana zany ilay antsona hoe tsy le rindrina efatra fa isika zany fiangonana izany ka eto zany dia zay anisan'ny secret goavana be ananan'reto mpianatra reto de izay le hoe tena ny ray saina naharitra mivavaka izy ireo ary de inona ihany koa natao mitsangana ny Petera ozy izy amin'ny 5:10 nitsangana eo voan'ny rahalahy Petera tokony 20 no isan'ny olona vory teo ka nanao hoe rahalahy tsy maintsy nitanterana le teny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo ny Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga pitarika ny olona ny sambotra an' Jesosy fa izy dia isatsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompona izao koa izany lehilahy izany de nahazo sary tamin'ny tampony fahotany de tantarana eo zany hoe lasa Jodasy noho izany dia tsy maintsy mifidy olona anankiray isika an'olo an' Jodasy zany de zay zany ny voalaza eo amin'ny andiny manaraka eo hoe iza zany ny eto zany le lesona ao anatin'io ihany koa de zao hoe tsy maintsy misy fifidianana olona zay anao fanompona foana eo amin'ny fiangonana ary zao Jodasy ny hevitra hoe tsy azo soloina mihitsy izy fa za milaza aminao fa na efa niaraka tamin'i Jesosy nahitra ny fotoana ela azy azo soloina foana ny fifantombiasana ary apetraky ny tompo eo mihitsy aza ny olona zay tena mahavita azy zay tsy ampifilafilanan'Andriamanitra so dia lasan'olona le toeranao omeny tompo olona hafa ndray lay toeranao de niala Jodasy niditra ndray zany rehefa natao zany ny fifidianana dia
tafalatsaka tamin'ny matia zany ny izay filokana moa filazany azy eo ka izy ndray zany lasa apôstôly. Ny tiana resana de zao manana olona be deabe ny tompo na tsy anao azy ianao manana olona ny tompo ary manana ny hevitra heverina ny fandehanany fiangonana izy ka dia ny anjarantsika de manao ny anjara fanompoana tandrify atsika tsirairay avy araka ny voalaza teo zany de zao hoe zava-dehibe eo amin'ny asa sy ny fitombon'ny fiangonana ny firaisan-tsaina zava-dehibe ny vavaka sy ny fianarana tena fa secret zany ka dia mino somana tena fa anao fampiarana zany ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy. De tiako asiana resaka kely iverenana lay hoe ahoana ny fomba nifidianana an'ilay olona zay isolo an'ny Jodasy zany teto de hoy izy eo amin'ny andininy fa 420 amin'ny toko voalohany de nivavaka izy ka nanao hoe ianao tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra aseho zay nofidinao amin'izy roalahy reto. Eto zany de ava-malala de zao hoe rehefa nivavaka ny fifidianana rehetra ny fanaovana ny asan'Andriamanitra rehetra zany de tsy maintsy alohavana vavaka alohany anaovana an'izany de nivavaka ry zareo tsy nataotao foana zany ny fifidianana zay isolo an'i Jodasy araka nyity fanambarana ity de hoy izy hoe ianao zay mahalala ny fon'ny olona rehetra ry havana. Andriamanitra mahalala ny fon'ny olona rehetra, mahalala ny ao an-tsain'ny olona, mahalala ny zavatra ao anaty fa tsy miseho ety ivelany. Mety mamitaka ny fiseho ety ivelany, mamitaka ny fijery ety ivelany fa Andriamanitra zay mijery ny fosy mandinika ny voa izy mahalala hoe iza ny olona zay efa nifidiny anatanteraka an'izao zavatra goavana. Ohatran'izany koa ny fidianan'i Jesosy ny mpianatra rehefa avy nivavaka Jesosy ny fahadianana Jesosy zay vao nanomboka ny fidy ny mpianatra de ohatr'izay ihany koa zany ity voalaza eto ity hoe nivavaka izy ireo lesona avy amin'i Jesosy ary nangataka hoe tompo enao aseho zay efa nifidinao araka ny voalaza eto zany de hoe Andriamanitra efa nifidy meloa. Misy olona zany proposeny eo, misy olona tonga eo fa Andriamanitra efa nifidy meloa hoe iza ka dia manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky ny fifidianan'Andriamanitra zany isika tsirairay avy amin'ny asa rehetra zay atao mba azony anjara ozy amin'izao fanompoana sy ny maapôstôly izao zay ny alan'i Jodasy ankanesana any amin'ny fitoerany de nanao filokana izy ka latsaka tamin'ny matia. Rehefa avy nivavaka, rehefa avy nangataka tamin'Andriamanitra izy alefa nofidinao. Tsika zany mety misy plan, mety misy politika atao, mety misy zavatra mikimaka zay mbo le filaza azy atao fa Andriamanitra nefa mifidy hoe iza de mila manaiky an'izay rehefa mivavaka. Mahatoky ny herin'ny vavaka isika fa aorianany vavaka rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra dia zay zany ny plan'Andriamanitra amin'ny olona zay apetraka ao amin'ireny fanompoana isan-karazany ireny. Mahireza indrindra ary raha lasy anabavy malala araka n'izany teny zany ka ahery hatrany isika tsy emotra isika tsy hanao Jodasy isika fa Andriamanitra no efa nifidy antsika tsirairay avy tahaka ny fidianana matia ihany koa de mbola mifidy anao Andriamanitra ankehitriny mahalala ny ao am-ponao sy ny fitiavanao na de tsy zay aza ny fiveran'ny olona ka de samy mahery ny tompony hitantsika. Amen. Ivavaka isika. Ray masina tsara indrindra zany an-danitra misaotra noho ny boky ny asan'ny apôstôly zay andraisana ilesona sy fampianarana ampitombo ny ara-panahinay ary fitahiana indrindra ho an'ny isam-batan'olona sy seza-tokantrano zay mandray izany. Tahi ireo zay manana olana midiran-tsehatra ianao amahany zany. Ianao ihany koa anasitrana raha misy olona manana aretina, ianao no hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainany reto zanakao zay mandrehany zao afatra izao ka hitondra fihavanana izany afatra izany eo aminay sy eo aminao Jesosy Kristy. Tononona ny vavaka amin'ny anaranao rery ihany. Amen. Mahireza ry hava malala ny tompo no omba antsika mianakavy.
misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny HOPEFY radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-Pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny HOPEFY radio dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. narahinao teo Fanompoam-Pivavahana eto amin'ny HOPEFY radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-Pivavahana. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.